Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Na iza olona mandalo amintsika dia tadidio fa misy zavatra entiny ao amin'ny fiainantsika mandrakariva. Eny, mety ho tsara izany, kanefa mety ho ratsy ihany koa. Misy ireo azo raisina mba hianarana, ary misy kosa ireo izay natao mba ho anatra sy fampitandremana. Dia ny tsara fa namela zavatra ho antsika hatrany ireny olona faneraserantsika ireny averina izay. Misy ireo lesona izay mankarary, misy ho itsika ireo mananatra, misy ireo mety tsy ho ilaina akory, ary misy ireo izay tena sarobidy tokoa. Mahaiza maka izay tsara sy mahasoa, fa ary io ny ratsy izay mety hanimbanao, satria anjaranao rery ihany no misafidy amin'izay fotoana izay. Fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara hoy ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Ao amin'ny Tesalonianina 1:5-9. Amen. Miteny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa ampofaza malaina, fatomotrany andro izao. Tarika feo iray. Zavatra rehetra eto mamitaka buku ireny, mora simba muralo tsy aharitra mandrakiza fa e mandalo avoku. Zavatra rehetra eto mamitaka buku ireny, mora simba muralo tsy aharitra mandrakizay fa e mandalo avoku. Tupazireni masu itazana layaliwani, ibanzina ilaya kanilay paradisa sisiakasu unena na jayanduani. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Rivelono lazaiko anao e, ny eto antany any olao fasao ianao varimarina, manadino ilay fodina karaisoje sopanadio ny otanao rehetrany, mba atopazireny maso itazana layaniwani, ibanzina ilayakany paradisa sisiakaso unena nandray androany, mba atopazireny maso itazana layaniwani,
atolotry ny feomfanantenana ho anao tsara ho fantatra. fivaliana trano no irana aminao atao anatin'izao fandaharana izao. Miarabandrehetra tsy akanafaka dia mirary indrindra mba hahasoa sy ampitombo ny fahalalana ny ferahana amin'ny ekipa amin'ny feomfanantenana. Raha mba nananelatra mantsy dia mba afaka nanidina ny teto vazatany. Iny vorona izao sambatra ery, afaka mahita n'izao tontolo izao nefa vorona kely sady tsy mba misy vola miala aminy akory. Ny manidina tahaka ny vorona dia anisan'ny nofinofin ny olombelona kanefa mbola tsy azony tanterahana izany amin'izao. Fa ny any azon'ny olombelona tao dia ny miditra anaty vy afaka manidina toy ny fiaramanidina ohatra. Ny bibikely, ny insekta sasantsasany izany ary ireo vorona tsy afaka manidina dia mandray anjara amin'izany nofinofy te hanidina izany. Ny antony hahafahan'ny vorona manidina moa dia noho ny bikany sy ny mombamomba azy izay natokan'Andriamanitra ho azy ireny ahafahany manidina. Fantatsika voalohany indrindra fa noho ny elany no ahafahany manidina. Marina izany, fa raha fantarina bebe kokoa dia ireto fepetra ireto no ahafahan'ny vorona manidina. Ny taolany izay maivana no ireo lavaka maro eo aminy. Eo koa ny ozatra izay mampihetsika azy ireny tena matanjaka tokoa ary ny volomborina. Ny volomborina no tena sarobidy amin'izany fanidinana tsy mampino izany. Ny firafitry ny volomborina iray mantsy dia manana tsarana tena mahatalanjona tokoa. Efa samy nahita volomborina avokoa angamba raha mandray volomborina ianao dia ho tsapanao fa matanjaka sy mafy izy ireny, pokaty kanefa mozatra ary azo alefitra. Fiteny fandreny hoe maivana tahaka ny volomborina, fa ankoatran'izay toetra ny maivana izay dia eo koa izy enjana izay manome endrika tonga lafatra azontsika alaina sary an-tsaina mampiavaka ny fisidianany vorona amin'ireo biby hafa afaka manidina. Noho izany izany aoka mihitsy tsy ho fanoharana fandre amin'ny vavantsony ny manamaivamaivana ny olona anankiray hoe maivana tahaka ny volomborina, fa na zavatra maivana ary ny volomborina dia ny volomborina maivana iny no mahatonga ny vorona afaka manidina. Ny volomborina dia tsy natao amin'ny fanidinana fotsiny ihany, fa natokana ihany koa izy ho fitafian'ny vorona izay manefitra ny herinaratra na ny hafanana tena mahomby tokoa, isolant zany. Raha jerena akaiky ny volomborina dia ahitana tsiratsiraka madinika atambatra na farango kely amin'ny volo ihany. Raha sendraka tafasaraka io tsiratsiraka madinika io dia tsy ara-dalàna ny fisidianany vorona. Mety hitranga tokoa izany. Mba fantatrao ny zavatra ataon'ny vorona mirenan'izany amin'ny laoniny. Atambany amin'ny fandambolambona ny volony amin'ny vavany izy ireny. Rehefa mahita vorona manao an'izay fihetsika izay izany ianao dia fantaro fa manamboatra ny volony ho afaka manidina ara-dalàna ireny vorona ireny. Mahagaga e! Asika raha efa nandinika tsara ny elatry ny vorona, fa eo antenatena ny elaborona eo dia misy elatra kely antsoina hoe alulina. Vondrona volomborona maromaro izy io no mamendrika elatra kely. Zava-dehibe tokoa ny asan'io elatra kely io io no manampy ny elatra ho ara-dalàna tsara rehefa hipetraka
amin'ny toerana anankiray ny vorona. Misy tahak'izany koa ny elatry ny fiaramanidina izay ahafahany midina ara-dalàna tsy mitongila ila. Io karazana elatra kely io dia ampiasain'ny vorona sasantsasany ihany koa hamantarany ny fitsokan'ny rivotra. Tsara ho fantatra ihany koa fa mandritra ny sidina ataon'ny vorona dia mihena ny tsinjin'ny rivotra rehefa miakatra ny faritra ambony. Fantatsika rehetra izany. Rehefa amin'izay ahavo izay dia afaka misidina tsy manakopaka ny elany ny vorona no ny firafitry ny loha elany. Mitory ny fahendren'Andriamanitra namorona ny zavaboariny avokoa izany rehetra izany. Ny vorondolo izao ohatra dia karazam-borona tsy retsaika rehefa manidina. Inona reny antony? No ny loha volony misaraka mitovitovy izay manalefaka ny feo mety ho re amin'izany fisidinana izany. Zava-dehibe eo amin'ny vorona tokoa ny toetra sy ny bikan'izy ireny ahafahany manidina. Ny tombatomba ny isan'ny volon'ireny karazam-borona ireny, karazam-borona toy ny gisa zao ohatra na ny antsointsika hoe signe, dia eo amin'ny 5,400 eo ny isany. Mahatalanjona fahendren'Andriamanitra. Maro tokoa ny olona niezaka hanao tahaka ny vorona. Anisan'izany ilay artista malaza antsoina hoe Léonard de Vinci, izay niezaka nakatahaka ny vorona kanefa tsy nahavita nanova ny sarina oviana ho tena milina manidina tahaka ny vorona. Izika olombelona dia tsy afaka nidina tahaka ny vorona na azo ny amailaka izy ireny aloha, fa ny makatahaka ny fototry ny fisidinan'ny vorona ampitoviana amin'ny fiaramanidina no azo ny olona natao. Manomboka izao sika rehefa mahita vorona manidina dia andao hideran'Andriamanitra amin'ny fahendreny sy ny fahalebiazany nahary izao rehetra izao. Ifaraneto ny fiarahana isaorana ny fanarahanao ny fandaharana tsara ho fantatra hatramin'ny farany. Zohanitra sy rilany miaran'ny salana totosa ny fandaharana dia mametraka mandrapitafa indray ho amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Fifaliana lalandavaonay ry-piainy malala ny miaona aminao amin'ny alalan'ity fandaharana izay atolotry ny radio adventiste maneran-tany ity. Maniry ianao koa ahita fifaliana eo mpanarana izany eo amin'ny lafin'ny teknika moa ny namana Sam, manolotra kosa Yolande Ratsurmana. Ndray mandeha nisy namako tonga tao amiko, nila hevitra fa tena kify tanteraka tokoa izy. Tapatanana ny zanany. Manana avina dokotera mpandidy izy, ary avany akaiky tokoa izy io. Saingy rehefa natsonony amin'ny telefony io dokotera mpitsabo io, dia tsy namaly mihitsy, mbola sahirana angamba. Nantsony indray ny ramatovadiny, dia azony tamin'ny telefona, ary nilaza fa ampitany hafatra. Kanjo dia tsy nisy toyny mihitsy, ary samy tsy azo ao telefona tsony izy mivady ireo. Tsy mbola tratran'izany angamba ianao, fa mafy ihany ny manana ny marary. Ireo mba nantenaina ampy tsy hita isarangotana. Tsy fanomezantsiny izany satria samy manana ny fahasairanany. Ary na ao amin'ny Baiboly aza dia efa nisy tantarany seho tovitovy amin'izany. Koa amelohany ihany koa afa-tsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka aloha isika.
ray malala izay any an-danitro misaotra anao izahay raha afaka manokatra ny baiboly ary andinika izany. Meo ny fanazavana avy aminao izahay mba ho takatray izay tianao ambara amin'ity anio ity. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Raha vao manompoka ny filazantsara izay nosoratan'ny apôstôly Zoma dia izao no lazainy ao amin'ny Jona 1:20. Filazantsara nosoratan'i Jona 1:20. Tonga tany amin'ny azy izy fa niasy tsy nandray azy. Jesosy no resahana eto. Rehefa nanasitrana Jesosy, be deaibe ny olona nanaraka azy. Rehefa nanao fagagana izy, hitangona ny olona. Rehefa nizara sakafo Jesosy, tsy nisy ny alana nandositra, fa samy andry tsara daholo ny olona mipetraka hihinana. Izany ny olombelona. Ahoana hoy ny Ntaolo Malagasy? Avako raha misy patsa. Fa rehefa tonga kosa ny fiampanganan Jesosy, rehefa nandalo zavatsarotra izy, inona ny zavanitranga? Tsy hita daholo ireo olona mpanaraka azy, na ny mpianany akaiky aza tsy azony ny anteherana. Nentin'i Jesosy teo amin'ny sary Getsemane ny mpianany mba hiaro-tory hivavaka aminy. Inona no niseho? Nahatory ny mpianatra. Tsy nahavita ny aro-tory ny vavaka niaraka tamin'i Jesosy, kanefa mba neto nampahery azy zany. Ary neto nahasoa ny mpianatra koa, fa Jesosy rery no nitolona ny vavaka. Rehefa nentina teo anatrany mpisorona be indray Jesosy, dia nijanona tany ivelany Petera, izay mpianatra mahery fo tokoa. Avy eo nasena niditra Petera ary nanontaniana raha mpianatra Jesosy izy. Indrisy anefa, intelo ilay Petera mafana fo no nandahan'i Jesosy. Nilaza fa tsy mahafantatra azy akory. Ary nisy mpianatra hafa koa izay tsy nijanona niaraka tamin'i Jesosy, fa nivoaka ny alina teo amin'ny lefitra nisy azy. Nefa ireo mpianatra ireo dia efa samy lokaloka fa naraka an'i Jesosy amin'ny androny manontolo. Rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana indray Jesosy, toa tsisy mpijery. Ilay jiolahy teo anilana no mba nijery azy. Ny sisa nitazana teny lavitra teny. Matetika isika dia mentehitra amin'ny olona malaza, manam-pahefana, na koa mentehitra amin'ny havana, namana tsy mifakafoy. Kanefa rehefa tonga ny loza dia diso fanantenana fa ny antehitra tamin'ny hazo boboka hoy ny fitenenana. Izao no voalaza ao amin'ny Salamo 5:7. Salamo 5:7 ka ny 7. Aza matokony lehibe na ny zanak'olombelona izay tsy mahavonjy. Izao kosa ny voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo ihany. Salamo 1:9 ka ny 2. Salamo 1:9 ka ny 2. Izao dia ilazan'i Jehova hoe: fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay tokiako. Ny tenin'Andriamanitra zany dia mampirisika ahy ary mampirisika anao koa mba hametraka tanteraka ny fitokisana amin'Andriamanitra. Izy no fialofana azo anteherana, tsy mandao azo antenay. Jona 5:20. Filazantsara nosoratan'i Jona 5:20. Jesosy no miteny eto: ary ilaozanareo irery aho, kanefa tsy irery aho fa ny ray ato amiko. Izay manana an'Andriamanitra dia tsy mba irery na oviana na oviana. No resantsika teo fa rehefa tao Getsemane Jesosy dia natory ny mpianany. Niady-tsaina Jesosy ka izao ny voalaza ao amin'ny Luka 2:20. Luka 2:20 ka ny 2:20 sy 7:20. Raio, raha sitrakao dia isory amiko ity kapoky ity, kanefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. 7:20. Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Amin'ny fotoana mafy indrindra sy mahirery indrindra ny tena, rehefa mitoraka eo amin'Andriamanitra dia tsy irery na oviana fa mandefa anjely Andriamanitra mampahery. Na dia tsy esorin'Andriamanitra aza le fahoriana,
Ilay olana, ilay zavatsarotra, satria izy mahalala ny antony, mampahery sy mitsinjo kosa izy, alefa ny anjely hiambina sy hikarakara. Rehefa teo ambony azy fijaliana indray Jesosy, dia toa navela irery teo izy, toa tsisy mpiahy. Ny teny farany nataon'i Jesosy meloan'ny hafatesany dia ny hoe vita. Voasoratra izany eo amin'ny Jona 7:17. Fa meloa io fitenenana hoe vita io dia andalana roa amin'ny salamo no voasoratra amin'ny filazantsara fa no tenenin'i Jesosy. Ny voalohany dia salamo 2:20 manao hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao. Ary ny faharoa dia voasoratra ao amin'ny salamo 2:5 raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Nahoana moa no teny avy ao amin'ny salamo no tenenin'i Jesosy mialoha ny alan'ny ainy. Inona ny dikan'ny teny hoe salamo? Ny atao hoe salamo izay avy amin'ny teny Grika dia hira ampiarahana amin'ny zava-maneno. Ao amin'ny Baiboly Hebreo indray dia azo dika hoe hira fiderana ny bokin'ny salamo. Koa na malahelo ianao na faly dia afaka maneho izany amin'ny alalan'ny salamo, amin'ny alalan'ny hira izany. Ny salamo dia azo lazaina koa fa antso ataon'ny olona amin'Andriamanitra, ary na dia hoe atao amin'Andriamanitra izany dia henon'ny olona manodidina koa. Mazava amintsika ary ny antony nahatonga Jesosy tsy nanono nandininy ao amin'ny Genesis na any amin'ny Exodosy na any amin'ny mpaminany, raha teo amin'ny fotoan-tsarotra indrindra teo amin'ny fiainana izy, fa salamo no hirainy. Efa nisy tao amin'ny fianakaviako rehefa nanomboka ny alaina ny olona iray, dia natao ilay hira hoe atolotro anao ny tenako raiko. Ary nanampy be dehibe izany, ary nanome hery ny fianakavianako. Ohatra lehibe ny napetraka Jesosy, ary tokony ho latsaka ao am-pony tsirairay, mihira fiderana. Ireo salamo roa izay nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ireo ngeka tsy famoiza-po, fa fanantenana tanteraka ary fahatokisana koa. Fa zao ny toen'ilay salamo 2:20-5. Ianao no nitokiany razanay, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany ka afaka izy. Ianao no nitokiany ka tsy menatra izy. Ary ny toen'ilay salamo 130 lay nataon'i Jesosy dia zao voalaza eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Halako izay mivavaka amin'ny sampy, fa Jesosy kosa no itokiako. Hifaly sy ravoravo amin'ny famondraponao aho, fa nahita ny fantrako ianao ka nahafantatra ny fahoin'ny fanahiko. Ary tsy mba nangejahy teo an-tanan'ny 9, fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao. Koa ito mpamaranana ary dia te hira ilay larana 715 ao amin'ny firana FFPM aho, manao hoe Jesosy akaizanay, Jesosy anay, sady tsy mahafoy, Jesosy anay. Raha ny olona mety mandao anay, Jesosy no tsy mandao, Jesosy anay. Amen. Mbola iara-mivavaka isika. Ray malalo, tsy misy azona heterana sy tokisana tanteraka afa-tsy ianao irery ihany. Misaotra ny amin'ny famonjena sy ny modely izay natolotra Jesosy anay. Dira sy laza natolotra ianao ray, zanaka, ary fanahy masina hatramin'izao ary mandrakizay. Amen. Minizatsoko sahairaya fatsaminao fazavapona voko izaretriza ratsio yanao mitavana sy manululana Chini zahai panupu
manatitsaotra sy dera fa tsy avelanao etoetra irery tsy misy pitsetra fa tony namanatsy mba harina sady malala indrindra tsy takatriny sana ny fity avana. Song and Music for Christ. Manaminiza toko ireo ndrivitsy miandranao te ampitraka nelo falampalante nainatrizay fa hoavyanao hakanivoavotra ankehitriny zahay mpanompona manatitsaotra sy dera fa tsy avelanao etoetra irery tsy misy pitsetra fa tony namanatsy mba harina sady malala indrindra tsy takatriny sana ny fity avana. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Risakaizatina o ambarao tsy mba mamila fila ilay tompona sarindrindra andramore fisitianao ane ankehitriny zahay mpanompona manatitsaotra sy dera fa tsy avelanao etoetra irery tsy misy pitsetra fa tony namanatsy mba harina sady malala indrindra tsy takatriny sana ny fity avana. Eo am-panarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. miaraba ny fianakaviana rehetra, miaraba ny dada, miaraba ny neny, miaraba ny zoky, miaraba ny zandry, ny namanao Eliandre Mitantso. Amin'ity anio ity dia hofitintsika izay ny anarantsika teo aloha. Azadiny fa fiarah-mianatra izy ity ho fanatsarana ny fiarahamonina. Tsy tanteraka isika manao fahatsoana daholo kanefa izay tsy mahay miarina eo amin'izay nahalavony ihany no adala. Mila miezaka foana isika. Ireo olona lasa lavitra eo amin'ny fiainana dia olona izay nanao fahatsoana matetika kanefa tsy nijanona tamin'izany fa niarina, niezaka dia tonga tamin'ny fahombiazana. Miatra amin'ny lafiny rehetra
zay fitsipika izay. Mba hahafatsika miaino tsara ary satria zay le fahaizana miaino zay ny tena sarotra indrindra eo amin'ny lafin'ny fifandraisana. Mba hahafahana miaino tsara ao atokantrano ao eo amin'ny fiarahamony isan'andro satria miresaka foana tsika mifandray amin'ny olona amin'ny 20 ny fotoana zay tsy atoritsika ary miankina amin'izany ny fombiazantsika. Ahafahanao miaino tsara ho isika dia ilaina voalohany indrindra mampifantoka ny saina manontolo amin'ny fiezahana takatra zay tian'ilay olona ambarantsika milohany andraisantsika fitenenana hamaly azy. Tsaroano tsara angamba ny tantaran'i Jed Harris. Ohatran'ny matsiaro marinindrenina izy araka ny fieveran'ny tenany azy dia nanatona manampahaizana manokana ngarainy. Rehefa tonga tao amin'ity dokotera manampahaizana ity izy dia nanao fanandramana ilay dokotera mba ahitany ny olana mahazo an'ia Jed Harris. Mety mandre ihany ve ny sofiny fa inona ny olana na tena misy aritina tokoa ve ny sofiny. Rehefa natao ny fanandramana dia fantatra fa mandre tsara ny sofin'ia Jed Harris fa izy mihitsy no tsy te andre zay zavatra tsy tiany horenesina. Rehefa miresaka amin'ny hafa ary isika mba hahafatsika mahatakatra tsara zay tiany lazaina amintsika dia misy fanontaniana vitsivitsy zay azontsika apetraka amin'ny tenantsika. Apetraka aminao le fanontaniana mba hanampy ianao hatakatra amin'ny fahafenony ny hevitry ny teny zay henoinao rehefa miresaka aminao ny olona anankiray. Ny fanontaniana voalohany dia izao, apetraka ao amin'ny tenanao dia ny hoe inona ary no lazain'le olona? Inona ny lazain'le olona arabaky teny? Inona ny lazainy arabaky teny? Ka ny fomba anankiray ahafahanao mamantatra fa tena norenesinao tsara ny teny nambarany taminao dia ny famerenanao amin'ny teny fohy zay voambarany. Zay zany. Ny famerenana amin'ny teny fohy zay voambarany. Tsy misy nampiana, tsy misy nanalana, tsy misy fieritreretana hoe zao ny mety ho tiany ambara ao ambadika izay tena nylazainy. Tsy mbola misy an'izay fa izao fotsiny hoe inona no nambarany arabaky teny amin'ny alalan'ny famotinana fohy izay nolazainy. Taka ny fanao ny tantsambo. Tantsambo zany dia manao an'izany araka ny voalazan'ny tantsambo matianina anankiray. Rehefa mibaiko ny kampiteny tsambo hoe aemoro ny sambo dia mamerina ilay olona izay omena baiko hoe ahemotra ny sambo dia zay izy vao manemotra ny sambo mba fatarana hoe tafitany amin'ny tsara ny afatra. Ohatra, raha misy olona miresaka taminao momba ny zanany, resahany teo momba ny zanany taonany sy ny sisa, dia azonao atao ny mamintina ny zany tahaka an'izao. Ohatra, raha azoko tsara zay lazainao dia hoe ny anaran'ny zanako voalohany dia Suzanne, mananjandry rolahy izy, keo tsy fara, ary ny faravavy dia antsoina hoe Terezy. Ohatra zany amin'ny famerenana zay ndresahany. Lazaiko anao fa ahafaly azy ny fahalalany fa tena nyaino azy araka ny tokony ho izy tokoa ianao, fa tsy lany fotoana ndresaka taminao fotsiny izy. Izany famerenana ny hevi-dehibe no lazain'le olo zany dia anome antoka azy fa tena miaino ny teny lazainy ianao. Ary zao zay mahatsara n'ity hoe averina ilay zavatra ndresahany zay arabaky teny. Raha sanatria misy diso ilay teny naverinao dia ho afaka nitsy anao ilay olona. Ilay olona mifampiresaka aminao. Azadiny fa zava-dehibe ny fandrenesana marina ny teny nolazain'le olona amin'ny fahazoana tsara ny tiany ambara. Zay ny voalohany. Ny fanontaniana faharoa tokony apetraka ao amin'ny tenanao dia ny hoe inona no azoko tsoahana avy amin'ny fomba nanambarandreo teny lazainy. Eto indray zany tsy ilay teny arabaky teny fotsiny no azonao tsara, naverinao tsara, fa ny fomba nanambaran'ny teny lazaina dia misy dikany koa mba hahafahanao mahatakatra ny zavatra tiany ampitaina aminao. Tsy piro tsara le hoe fomba nanambarany azy. Indraindray dia misy fahasamihafana be mihitsy eo amin'ny fomba ny tenenana sy ny teny voambara arabaky teny. Ny fomba ny tenenana sy ny teny voambara ny arabaky teny. Ny teny voambara arabaky teny dia efa mazava aminao
fa milaza zavatra hafa koa ny fomba ny tenenany azy aka ohatritsika afaka miteny ny olona anankiray hoe milanona ny fiainako hoe kanefa amin'ny fomba tena malahelohelo ohatra no ilazany an'izany ary dia ho takatra ao avy amin'izany fa ny fanoatra tanteraka amin'izany aza no tiany ambara ary misy mihitsy olona manao an'izany tsy milamina arak'izay lazainy akory ny fiainany fa ny fanoatra amin'izay aza no tena zava-misy ka le fihetsika lantopeo ampiasainy ny fihetsiky ny endriny rehefa miteny reny no ahitanao fa mety mifanoatra amin'izay lazainy aza no tiany ambara amin'ny akapobeny mantsy a dia tokony ifandrindra tsara ny teny ambaran'ny olona anankiray arabaka teny sy ny fomba anambarany azy ka rehefa hitanao fa misy fifanoherany eo amin'ny zavatra ambarany sy ny fomba nanambarany azy dia tokony hiezaka ianao hatakatra zay tena tiany ambara raha tsy hivina vetivety zay dingan'izay voalohany aloha zany a dia ilaina ny mamantatra zay lazainy arabaka teny fa tsy ampy alalanao ny tena tiany ambara izany fa tsy maintsy dinianao tsara ny fomba ny tenenany azy amin'ny alalan'ny fihetsiny teo am-pitenenana ny filanto ny feony ny endriny ary ny manodidina ny zavatra nyresany amin'ny akapobeny ny tanjona mantsy dia ny atakaranao tsara ny afatra tiany ampitaina indraindray koa dia hitantsika fa misy olona milaza nkolaka mihitsy ny zavatra tiany ambara fanao malagasy io tsy milaza zay akory hoe tsy fahendrena izany satria fahendrena mihitsy azy zany a amin'ny lafin-javatra sasatsasany ohatra ny olona iray zay efa ho faty na eo ambavahoana ny fahafatesana dia mety hiteny hoe rehefa tonga ny fotoana raka izy dia izao no afatra apetrako aminareo fa matetika tsy hiteny izy hoe rehefa ho faty araka izy nahoana moa ny tsy lazay mivantana ny tiany ambara satria moramora kokoa no mitenina mandre teny sasany zay mety manahira-tsaina ny sofin'ny olona sasany raha lazaina mivantana miankina amin'ilay zava-miseho zany ka aoko tsika ho vonina anakatra tsara zany ny zavatra tsapan'ny hafa sady ho feny fanajana rehefa mamerina ny zavatra tiany ambara araka ny fahazonao azy fitino amin'ny teny fohy ny fahazonao ilay hevitra nambarany amin'ny fampiasanao teny mahitsy tsy miolakolaka kanefa tsy mandratra tena zava-dehibe zany a ny atakaranao mahazava tsara ny teny nambaran'le olona sy ny fifandraisan'izay amin'ny fomba nanehoany azy mba hahafantaranao sy atakaranao ny tena tiany ambara ohatra anankiray koa ty ny fotoam-pahavaratra dia fotoana fambolena satria avy be ny orana aty amin'ny faritra aty Madagasikara ny ahatra no maitso fa ny vary foto-tsakafo dia mbola ambolena mbola miandry ny fiakaran'ny vokatra somary sahirana ny tantsaha mandritra n'io fotoana io ary tsy vitsy ireo mihinana mangahazo fotsiny misolo ny vary dia fandre matetika mandritra n'izany fotoana izany rehefa miresaka amin'ny olona ianao ny hoe mbola maitso ahatra zao hoe ny tiany ambara dia ny hoe mbola sahirana aloha zao hoe mbola sahirana ka tena ilaina zany a ny mamantatra n'ireny fomba fiteny reny atakaranao koa zay tian'ny olona ambara tsy mivantana dia fitino amin'ny teny fohy ny fahazonao ilay hevitra nambarany amin'ny fampiasanao teny mahitsy tsy miolakolaka kanefa tsy mandratra ny fanontaniana fahatelo tokony hapetraka ao amin'ny tenanao mba hanampy ianao hatakatra ny tiany olona ambara aminao rehefa miresaka aminy ianao dia ny hoe inona no afatra miampita amin'ny fihetsepon'le olona inona no afatra miampita amin'ny fihetsepon'le olona voalohany a dia ny hoe inona ny nambarany arabaka teny ny faharoa dia ny hoe inona no tiany lazaina ampifandraisinao eo a ny teny nambarany arabaka teny sy ny fomba nanambarany azy zany eo ny lantopeo ny endriny ny maso ny sinsisa ny fahatelo eto a dia ny hoe inona no afatra miampita amin'ny fihetsepony teo ampitenenana afatra miampita amin'ny fihetsepony eo ampitenenana
akoatran'le fietsiky ny masony lantom-peoany sy ny sisa manampy anao ny lantom-peoany sy ny fietsiny amin'ny fahatakarana ny fietsepony indraindray dia tsy salasalana ny amin'ny fietsepony olona anankiray satria ny teny ampiasainy dia manorotra mazava ny zavatra tsapany mety itiny izy ohatra hoe tezitra satria na koa hoe malahelo mafy a noho ny nataonao dia fa mazava zany ny fietsepony tsy takan'izany foana nefa ny zavatra miseho ohatra mety itiny izy hoe zany tsy tezitra na malahelo akory kanefa ny fietsepony teo pitenenana an'izany hitanao amin'ny latom-peony sy ny sisa dia hitanao na amin'ny ampahany aza fa mbola tena malahelo sy tezitra izy ka mba hatakaranao marina ny zavatra ambaran'ny hafa rehefa miresaka aminao izy a dia nampy anao ny fihezanao atsapa amin'ny ampahany fietsepony satria tsy ho tsapanao zato isan-jato zany io fahatsapanao amin'ny ampahany io anefa dia efa be dibe ahafahanao matakatra ny tiany ambara sy hahafaly le olona miresaka aminao satria miombo-po aminy ianao ary zany dia nampy azy hanazava bebe kokoa ny tiany olazaina rehefa tsy takatra ao tsara ny apôstôly paoly dia namporisika antsika mba hiara mifaly am'izay mifaly hiara mitomany am'izay mitomany Romanina 2:12 misy an'izay Romanina 2:12 zany hoe tsy ezaka hatakatra ara-tsaina fotsiny zay lazain'ny olona rehefa miresaka amintsika izy fa isy fiombona-po amin'ny mihitsy misy fiombona-po mihitsy miara-mifaly miara-mitomany milaza amintsika koa azy izy mba ampionona zay rehetra mitondra fahoriana amin'ny fampiononana zay ampiononan'Andriamanitra amintsika amin'ny Korinthianina 2:1 misy an'izay Korinthianina 2:1 mifaly miara-mifaly mampionona zany rehetra zany dia fietsika mifamatotra akaiky amin'ny fo daholo raha miteny amin'ny olona anankiray vao namoy ny rainy ianao ohatra dia mety ho zao ny teneninao hoe namoy olona akaiky anao tokoa ianao a dia fa tsara zay kanefa tsy mbola maneho fiombonam-po zay na fiombonana lahelo aminy toy ny milaza fotsiny ianao amin'izany hoe fantatro fa maty ny dadanao a dia izay fa tahakan'izao ohatra ny fomba tokony hitenenana azy malahelo ny foko no ny fandrenesako fa namoy olona akaiky anao tokoa ianao dia mampahery anao a dia ho tsapan'le olona tsara amin'izay ny fahatsapanao ny toerana misy azy ny tanjona zany a dia ny ampitana mazava amin'ilay olona fa voarainao tsara ny fihetsepo zay nozarainy taminao ary miombona lahelo aminy ianao amin'izany zava-dehibe zay rehetrarehetra zay dia fa dio mihitsy ny maneho fihetsika na fiteny mitsara azy amin'izay tsy nolazainy ny tanjona dia tsy ny tsara fa ny anampy hatrany hatrany anisan'ny toetsaina anankiray zay manampy be dehibe amin'ny fahafahana manao fampiarana ny fihezahana mipetraka amin'ny toeran'ny hafa amin'ilay olona miresaka aminao miaina amin'ny fihezahana atsapa zay zavatra tsapany raha izany no ataonao rehefa miresaka dia ho afaka hanampy ianao ahatakatra misimisy kokoa zay zavatra tsapany ilay olona mifamiresaka aminao amin'ny alalan'ny fihezahana ho ampiatra an'ireo toromarika tsotra ireo a dia ho tonga olona afaka miombo-po amin'ny hafa ianao no sady hatakatra tsara ny zavatra tiany ambara dia ho hitanao tsara koa zay hamaliana azy satria takatra ao tsara mihitsy ny zavatra tiany ambara misy tendro anankiroa tokony hialana nefa ary izay no marana antsika azy ny voalohany a dia ny foroboanao lalina loatra amin'ny fihetsepo sy ny fahatsapan'ny hafa zay le tendro lasa lavitra loatra miroboka lalina loatra amin'ny fihetsepo sy ny fahatsapan'ny hafa zay zany tokony hialana zay satria anjary tsy ho voafeno ntsony ny fiatraikan'izany eo fihetseponao manokana mety anjary ho tezitra loatra ianao na alahelo loatra ka tsy anana fotony dia manjary tsy anana saina mazava intsony ary vokatr'izany a dia mety hitenina anao zavatra tsy hitondra vahaolana ho an'ilay olona mihitsy ianao fa mety ho lasa olana indray aza olana fanampiny ny fahasoana faharoa amin'ity fizarana fihetsepo-ty a tsy maintsy elana dia ny fanalaviranao be loatra ny lafi ny fihetsepon'ny hafa lasa olo ny saina be fotsiny ianao samy tsy mety ireo satria tsy mifanaraka amin'izay tokony hatao indrindra tsy mifanaraka amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra
ahoana moa fomba isehon'izany mety miresaka ianao amin'ny fanehoana fihetsika mangatsika toy ny milaza fa tsy mahakasika anao mihitsy ny fihetsehmpony vokatry ny toejavatra ny atra taminy de mety atonga azy any tany tena mba halalanina mbola misahirana sy miezaka hatsapany zava-misy resahany mikasika ny fiainany ianao na tsy eo mpiresahana aminy ka eto am-pamaranana de zao nytorohevitra omenay ary be debe zay resaka nataontsika teto zay a fiaraha-mianatra moa izy ty ho fanatsarana ny fifandraisana fa izao tsy mandeha ho azy ny fahaizana miresaka mitondra faombiazana indraindray moa le hoe mahay miresaka dia adikatsika ho zavatra hafa kanefa fianarana antonany maro zany hoe fahaizana miresaka mitondra faombiazana zany ka tsy mandeha ho azy zany na tongatonga ho azy fa mila ianarana na ho an'ny andaniny na ny ankilany izay miresaka tena mila ianarana mila fanazara-tena ampaharetana azy fa ny tombontsi ho azo a de tsy tratry ny sainao soraty mihitsy a reo toromarika nomenareo ataovy anaty karne kely na ataovy anaty telefona dia vakio matetika ataovy tsy anjery de rehefa miresaka aman'olona dia hanao fampiarana de manomboka ao an-tranao indrindra eo ampivady de ho lasa modely amin'ny ankizy zany tsy maninona raha to tsy mbola natao zany teo aloha e satria samy tsy tanteraka amin'izany eny isika fa ny zava-dehibe de ilay fihezahana iove de aza miandry any dada sineny anome modely ko tsika tanora fa mianara tompontsoanao zany mety omeanao ny olona satria miova amin'ny mahazatra ny maro ianao kanefa izay no atonga anao ahita faombiazana no ny hafa aorena kely fotsiny ho hitanao fa ilainy zany ary ahitanao faombiazana amin'ny fifandraisana amin'ny olona rehetra manodidina anao atraizatraiza ary rehefa miasa ianao rehefa vita fianarana de ho hitanao fa iantoka be debe ny faombiazanao amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny asanao zany mazotoary manao fampiarana azakivy rehefa sendra tsy mahomby fa zay tsy menatr'olona amin'ny ezaka hiarina sy anarina ny tsy mety eo amin'ny fiainany ireny ihany no tafita amin'ny farany izay indray aloha no azona roso antsika tamin'ity anio ity manao mandram-piona vetivety ny namanao Eliandry amin'ny tanjo ny feon'ny fanantenana telefôny 033 37 106 13 034 06 797 62 faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata dia faly mandray tanànanao amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny AWR ity indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry mitansoa ary manasanao mba aharitra hatramin'ny farany hanovo ny tombontsoa omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fianarana ny teniny ny rahantsika nijery akaiky teto ny amin'ireo zavatra maro izay verintsika olombelona vokatry ny fahotana nanomboka tany edena izany ary mitombo hatrany hatramin'izao andro iainantsika izao be dehibe ny zavatra very ao amin'ny Filipianina 4:5 no ahitantsika ny andininy izay no fantenana avy amin'ny ten'Andriamanitra mba ho ataontsika tsy anjery ndeha ho averintsika miaraka izany andininy izany Filipianina 4:5 eny tokoa fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra no ny fioarany atsara ny fahalalana Kristy Jesosy Tompoko izay ny aretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba hazoko any Kristy. Zany no toetsaina nentin'ny Paoly hiatrehana ny toejavatra misy eto amin'ity tany ity. Nataony ho fahatiantoka ny zavatra rehetra satria nahita zavatra tsara lavitra izy.
zay mipaka makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izany tokoa no tsy ambaratelo ho atsika. Kanefa raha ratsy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, famakina ny teny, ny fifandraisana amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fiarah-miasa aminy, dia hitambotsitra trany zany toetsaina tsara ananantsika izany. Dia nefa rany mitovy amin'ny olona tsy manana fanantenana zay eto amin'izao tontolo izao ihantsika. Zavatra nitranga rehefa nihinana ilay hazo voarara Adama sy Eva, dia niaina ny fahatiantoka voalohany izy ireo, dia ny fahaverezana ny tsy fananany tsiny. Lasa olona manatsiny izy ireo. Lasa nakatoerana tao anatin'izy ireo ny fitiavatena, ny fifandirana, ny fifanomezan-tsiny, ny faniriana ifesy anjakazaka amin'ny hafa, zay toetra fototry ny olana rehetra. Ireo no nisolo ilay toetra tsy nanatsiny teo aloha. Zay zany no very, ilay toetra zay tsy nanatsiny, very. Zay ny very voalohany ary niteraka ny olana rehetra rehefa nieken'izy ireo niaina miaraka amin'ny fahotana. Fotoana fohy taorianany nanontany izy ireo anie dia nanatry maso ny fahaverezana aina voalohany Adama sy Eva, satria nisy biby izay tsy maintsy novonoina. Niototr'ilay biby mantsy dia nilaina mba hanafiana ny fitanjahany izy mivady, satria nitanjaka izy ireo. Niezaka ihany izy ireo mba hanafina ny fitanjahany tamin'ny alalan'ny fakana ravin-javatra ngeza be tao amin'ny saha. Kanefa rehefa tonga ny masoandro, tonga ny atoandro, dia mipoapoaka fotsiny ilay ravin-javatra dia miverina fitanjahany indray, dia nomen'Andriamanitra azy ny fitafiana maharitra. Maneho ny ezaka ataontsika hanavotena amin'ny herin'ny tenantsika izany ravin-kazo atafy, natafin'izy mivady ny fitanjahany izany. Ny fahamarinan'i Kristy, ny famonjena avy amin'Andriamanitra irerian'ny vahaolana azo antoka sy maharitra ho antsika. Verin'izy mivady ny sahedena, veriny ilay toerana mahafinaritra, tsy nisy olana zay ny ainany. Taona maro tao teoriana koa moa dia veriny zanany lahy, very Abela rehefa nivonoany Kaina rahalahy. Alahelo, miampy alahelo, olana miampy olana no miseho ary fantatsika rehetra ny fisian'ny fahaverezan-javatra sy ny ratrapo ateraka izany amin'izao fotoana izao. Ny akamaroantsika dia mahatsapany izany amin'ny tena mangidy indrindra rehefa midona amin'ny akonantsika izany fahaverezan-javatra izany. Anisan'ny zavatra noresahantsika teto fa veritsika olombelona ny fahasalamana, ary ny efara amin'ny fahafatesana mihitsy moa izany. Tsy salama matetika isika ary miaosa. Isaoran'Andriamanitra fa tsy mitaza-potsiny fa tahaka ny nataon'i Jesosy fony izy tetỳ tany no mbola tohizany hatramin'izao ho an'izay rehetra mangataka vonjy aminy mba hositranina. Anisan'ny zavatra veritsika olombelona ihany koa ny fitokisana. Na ianao lasa tsy nahatoky olona anankiray zay natokisana teo aloha, na ny olona natoky anao teo aloha lasa tsy mahatoky anao, na dia efa miezaka mafy ny anarina an'izany azy ianao. Misy moa dia mivoadivoady mihitsy hoe na inona taonao tsy mahatoky anao tsony mandrakizay. Sarotra ny mahatoky olona indray rehefa misy olona mamitaka na mamadika ny tenin'ny fanomezana. Mitaky fotoana ela sy dingana tsy maintsy arahana ny famerenana ny fitokisana zay very. Ary tsy maintsy mangataka amin'Andriamanitra ianao mba hanampy ianao, hanomesaina anao ny amin'ny zavatra tokony atao. Manomboka ny amin'ny fifamelan-keloka izany dia mipaka makany amin'ny famerenana amin'ny laony ny fifampatokisana zay very ary aseho amin'ny fomba fiaina mihitsy. Zany anefa dia tsy vita amin'ny herin'ny tena, fa vita kosa zany amin'ny herin'Andriamanitra avelantsika hiasa eo amin'ny fiainantsika. Anisan'ireo zavatra ny anarantsika teto koa fa zava-dehibe ary veritsika dia ny fahafahantsika, satria lasa miankin-doha isika olombelona, miankin-doha amin'ny zavatra maro zay tokony ho fehezintsika kanefa lasa mifiantsika ary manandevo atsika mihitsy aza. Be dehibe ny olona mijaly vokatry ny fekinan-doha, andevo ny faniriny, ary dia very vola vokatr' izany, very asa, very fahasalamana,
tonga mba hanafaka antsika amin'izany fahotana izany sy amin'ny fiakinan-doha izay mangeja antsika Jesosy. Hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona 7:5 manao hoe Jaona 7:5 raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Angatao Andriamanitra mba ampafantatra anao zay zavatra mety tsy fantatra ao akory fa fiakinan-doha le izy, mifehanao le izy, nalazainao aza fa ianao no mifeny toe-javatra. Angatao Andriamanitra mba hanokatra ny masonao hahitan'izany ary hanome fahafahana anao. Jesosy anefa nampanantena fa ombantsika mandrakariva mandra-piaviny ao Matteo 7:20 no ahitantsika an'izany. Tsy vitanao, tsy vitako ny miady amin'ny fahotana samyrery. Manana ny anjarantsika isika, kanefa tsy mahavita ninina raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Tokony ho tsaroantsika mandrakariva fa an Jehova ny ady, araka ny volazan'ny Samoela 1:7 ary nampanantena izy fa hanome fandresena antsika araka ny volaza amin'ny Petera 1:1-7. Afaka manomboka mandresy ny fiakinan-doha sy ny fahotana zaho sy ianao no ny herin'Andriamanitra ekentsika hiasa ao anatsika. Ary aorianan'izay dia azo ny fahafahana irintsika sy tian'Andriamanitra ho antsika isika. Tsy midika nefa izany fa tsy hiady mafy isika, tsy maintsy miady mafy isika, ary ilayntsika izany hitaizanantsika mba hitombo amin'ny fanandramana ara-panahitian'Andriamanitra iainantsika ho matotra kokoa hatrany. Mety hisy fotoana tsy ampahomby antsika fa tsy olana izany izay ny mahady azy. Mila maharitra hatramin'ny farany isika. Ny vaovao mahafaly dia arakaraka ny tsy hamoizanao an'Andriamanitra no isiny ny fandresena. Rehefa manodidina anao ny zavatsarotra sy ny fitsapana dia afaka miazakazaka tsara amin'Andriamanitra ianao. Afaka mentoraka aminy ianao, mamoaka ny ao am-ponao ary hanantena mitoko fa tsy maintsy manampy anao izy. Manana hery amonjy, manana fahefana nafaka io Andriamanitra tiantsika io. Tiantsika mihoatra noho ny tenantsika izy. Hoy ny voalazan'i Jesosy hoe mangatady dia omena ianareo, mitadiava dia hita. Tsy maintsy mangataka satria ny olona mangataka dia olona mahatsapa fa mila ilay zavatra angatahany. Ary na fantatr'Andriamanitra aza fa ilainao izany dia ilainy ianao ny miresaka aminy. Ary rehefa mangataka dia minoa fa mahazo. Raha nangataka fahafahany ianao amin'ny fahazaran-dratsy ohatra dia minoa fa nomen'Andriamanitra hery hialana amin'izany. Dia ataovy ny anjaranao miala amin'izany ampinoana, ampaharetana dia ho afaka ianao. Dia misaora an'Andriamanitra, mizara koa misaotra an'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao antsika. Ary tokony ho visa fisaina sy ho tanysaina matetika mihitsy ny famindrapon'Andriamanitra. Ankalaza sy hanome voninahitra ny anarany masina isika, na dia misehatra alahelo sy fahoriana aza, ny ady dia tsy maintsy mitohy mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Ho mpandresy isika rehefa tsy misaraka amin'ilay Andriamanitra izay tsy mbola nahalalany hoe faharesena izany mihitsy. Ny tompony ombanao ka hitondranao amin'ny fandresena hatrany hatrany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.